Amin'ny fifaliana indray ravana no amangina ny tokantranontsika tsiraray avy any amin'ny toerana izay misy antsika tsiraray avy any amin'izao herinandro vaovao izay omen'ny tompo andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay mariky ny famondram-pon'ny tompo amintsika tsiraray avy izao. Ivavaka isika. Ry Jesoa Kristy tompo sy mpamonjy anay io, mideranao amin'ny fonay rehetra sy ny sainay rehetra ary fanahinay rehetra izahay. Misaotra anao izay no ny famondram-ponao lehibe, ny tombon'androm-pahavelomana izay ahatranao aminay tsiraray avy. Misaotra tompo no ny amin'ny fahasoavana sesehena izay narotsaka ao taminay, koa ny dera sy ny laza ny voninahitra dia ho anao ry Jesoa Kristy tompo ny voninahitro. Hiaino ny teninao izay ankehitriny, ilay teny manambara ny sitraponao aminay, dia angatahanay ny fanahinao masina, hitaridalana anay, hampibanjina anay ny voninahitrao sy ny fiandriananao. Dia amin'ny analan'i Jesoa Kristy tomponay, nanaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny filazantsara araka ny Luka 1:20, ny 4:4 hatramin'ny 4:30 no mofinaina voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity. Vakinary amin'ny anaran'i Jesoa Kristy tompontsika. Ary mitandrema, fandrao ny fonareo ho vesara ny vokatry ny fisotroa toaka sy ny fahamamona ary ny fiahiahiny zao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambony tany rehetra izany, fa miambena ka mivavah mandrakariva mba hahery anareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany, ary tsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ity tenin'Andriamanitra ambany masitsika ity ry havako malala, dia tenin'Andriamanitra mampiseho amintsika ny hafatra nataon'i Jesosy Kristy momba ny fiainana eskatolojika, na le antsoina hoe ny fiainana any am-parana, sady miresaka antsika ny andro farany. Ity tenin'Andriamanitra ity no miresaka amintsika koa mahakasika ny faharandro, izay ny maizy azy ny fiainana eskatolojika raha teo. Eto zany dia miariary eto ny fanambaran'ny tompo ny amin'ny fiaviany, ny fotoana hahatongava ny andro farany sy ny fiaviany Jesoa Kristy tompo. Ny tena zava-dehibe ry havako malala ao anatin'izany rehetra izany dia ny fiomanana hiatrika izany andro farany, fiomanana hiatrika izany fiavian'ny tompo zany. Ary izany raha teo no lesona omen'ny tompo antsika anio. Ho fiomanana ary amin'ny fiavian'ny tompo, dia andeha ho raisintsika ireo teny baiko anankiroa hitantsika ato amin'ity mofinainantsika ity, ka ho fiomanana amin'ny fiavian'ny tompo voalohany, mitandrema. Mitandrema. Zay raha teo no voalaza manao hoe mitandrema, fandrao ny fonareo ho vesara ny vokatry ny fisotroa toaka sy ny fahamamona ary ny fiahiahiny zao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Ny teny hoe mitandrema dia mitarika antsika hitandrina amin'ny zavatra roa aloha arak'izay hitantsika eto. Ao voalohany dia ny fitandremana amin'ny vokatry ny fahamamona, ambaran'ity tenin'Andriamanitra ity fa ny fon'olombelona no taova tratra ny vesatra voalohany, ka rehefa ny fo no tratra ny vesatry ny fahamamona
dia tsy ahatandry tena intsony ny olona ary tsy ahatandrina ny fanahany nefa izy olona hiatrika ny fiavian'ny tompo. Fa ny fitandremana faharoa izay ambaran'ity soratra masina ity dia ny hoe mitandrema ny amin'ny fiahiahiny zao fiainana izao, sady miresaka ny foteny zany ny ahy, mitandrema ny amin'ny ahy foana, fa mitandrema ihany koa ny amin'ny fanahiny izay nahatonga an' Jesosy Kristy ny teny manao hoe aza manahy ny amin'ny izay hohaninareo sy hosotronareo ary izay hotafianareo. Zava-dehibe arak'izany ry havako, ny fitandremana ny tena, ny fitandremana ny fanahy ho afaka hiatrika ny tompo sy ny fitsarana, ka tsy ho variana amin'ny zavatra mandalo sy ny hita maso ary ny rendrarendra sy ny filan'ny tany. Ho mantsy ny fampiarana izany any amin'ny Romanina 7:10, ny 7:10 manao hoe aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan'ny ratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejojejoana, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesosy Kristy tompo ary aza manany amin'ny nofo hahatanteraka ny filana. Sola ireo zavatry ny tany izay fikirantsika mafy, ireo no hiazona antsika tsy ho any an-danitra sy tsy hiaonantsika amin'ny tompontsika. Fa hoy ny soratra masina manao hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Matio 4:9-7 haitsika tsy enjery zany. Raha miresaka fitandremana ry havako dia mitandry tena isika ary indrindra mitandrina ny fanahintsika mba ho fanavonina hiatrika ny tompo, fanavonina hiatrika ny andro farany ary ny farandro sy ny fiavian'ny tompo ny fanahintsika. Voaresaka teto ny amin'ny fitandrema tena makasika ny fahamamona sy ny fisotroana dia ararotina ny miteny ny hevitry ny FJKM ry havako makasika ny zava-mahadomelona na ny alkôla izay sotroana na ny fifohana dia mazava ny hevitry ny FJKM araka ny fanambarana izay efa natao. Ny FJKM dia manao ny fifadiana tanteraka, fa tsy lay ambarantsika manao hoe consommer avec modération akory. Fifadiana tanteraka zany no hevitry ny FJKM, ka tsy ararotina ireo tenin'Andriamanitra samihafa hiarova teny ny amin'ny hoe misotro divay kely ihany sy ny sisa. Ny zava-dehibe indrindra dia ny hahafahantsika mitandrina ny tenatsika, fa olona mbola ho tsaraina isika, mitandrina ny fanahintsika, fa olona hiatrika ny tompo isika. Ho fiomanana ny amin'ny fiavian'ny tompo ary havako dia mitandrema. Ny zavatra faharoa izay hitantsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity ary havana dia ny hoe ho fiomanana amin'ny fiavian'ny tompo dia miambena. Izay ilay teny baiko faharoa hitantsika eo amin'ny 9:9-30 manao hoe miambena ka mivavah mandrakariva mba hahery ianareo ka andositra izany zavatra ho avy rehetra izany. Miambena ambaran' Jesosy a Kristy matetika ao amin'ny filazantsara zany tenin'Andriamanitra izany ry havako ny amin'ny teny hoe miambena, satria ambara fa ho avy tampoka toy ny fiavin'ny mpangalatra ny fiavian'ny zanak'olona, ka izay tsy fantatra akory na ny andro na ny ora hiaviany. Dia hoy ny soratra masina, Jesosy mamerimberina izany ohatra ao Matio 4:20, ny 2:2 manao hoe koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo zay andro hiavian'ny tomponareo. Dia hondra izy eo amin'ny Matio ihany 5:20, ny 7:30 manao hoe koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Zava-dehibe arak'izany ity fiambenana izay
takin'ny tompo sy ampianarin'ny tompo antsika ity. Fiambenana roa lafy ihany koa, fiambenana mifampiankina sy mifameno anankiroa no hitantsika eto amin'izao andininy fahaenina amby 30 izao. Ao zany ny fiambenana amin'ny fivavahana, fa ao ihany koa ny fiambenana amin'ny faherezana. Raha tiantsika zany dia azo adika ilay andininy fahaenina amby 30 manao hoe fa miambena ka mivavaha mandrakariva ary aoka hahery mandrakariva. Andaniny zany mivavaka mandrakariva, mivavaka lay andro toko-piainan'ny mpino no entina hiatrika ny adiny finono, hiambenana ny fanahy ary hiatrehana ny fiavian'ny tompo. Raha mamaky isika any amin'ny epistily voalohany ohatra ho an'ny Tesalonianina ny toko 5 andininy fahaenina dia hono voalaza hoe koa dia aza mba matoritono sasany isika fa aoka hiambina ka haony tena. Amin'ny Petera dia azavainy mazava hoe inona le miambina fa tena fivavahana ny tiany resahana. Petera voalohany toko 4 ny andininy 7 dia hono voalaza hoe fa atombotra ny farany zavatra rehetra koa endre ka mahonona tena amin'ny fivavahana. Andaniny zany mivavaha mandrakariva, zay ny fiambenana. Fa etsakilany koa faharoa zany ny fiambenana dia ny hoe mila mahery mandrakariva, fa haitsika tsara fa tsy nomena fanahosa isika fa fanamahery sy fitiavana ary fahonona tena, koa tsy ho kristianina kivikivy lava na isenty foana noho ny amin'ny fiainana andavanandro sy ny adiny finono, fa ho kristianina hitraka kosa satria hitsena ny mpamonjiny. Ny olona matanjaka amin'ny mivavaka arak'izany ry havana, ny matanjaka amin'ny mivavaka eo ampiandrasana amin'ny tompony dia mpino mahery lalandava, tsy mitanondrika eo anoloan'ny adiny fiainana, manana fanantenana fa ho raisin'ny mpamonjiny izy. Ny vavaka matanjaka ataon'ny mpino mantso no hamatotra indray ilay finoana mila hivaha. Ny vavaka matanjaka ataon'ny mpino no hahafahana misedra sarotra, ary ny vavaka matanjaka ataon'ny mpino no hampijoro tsy hanahy satria manana finoana matotra. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ety ampamaranana ary dia tiana ny misarika ny saintsika mpiaina zao tenin'Andriamanitra izao rehetra manao hoe, hoy ny voalaza ny soratra masina manao hoe mitandrema miambena ka mivavaha fa tsy fantatrareo zay aviny ny fotoana. Hoy ny voalaza any amin'ny Marka toko 7:10 ny andininy 7:30. Arak'izany mila fiomanana ny fionana amin'ny tompo, mila fiambenana ny fionana amin'ny tompo, ary mila fitandremana ny fionana amin'ny tompo. Koa ny fanontaniana zany ety ampamaranana dia ny hoe efa vonona arvenao hiatrika amin'ny tompo. Fotoana zao ahafahana miomana mbola mety tsara hiomanantsika hitsenana ny mpamonjy. Dia an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra amintsika kosa ny fahamarinana zany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika ry havako. Dia misaotra sy midera mankalazanao zay raio noho ny aminao zay nampahatsiaro ny paikady mahomby entina hiatrehana sy hiomanana ny fiavian'ny mpamonjinay, dia ny fitandremana sy ny fiambenana. Lay vavaka fanaon'ny mpino dia vavaka mampahery, mampijoro ary ahafahana miatrika ny adiny finoana. Misaotra anao zay tompo fa vao nandre zany teninao zany fotsiny dia mahatsiaro fa mahery izahay
hiatrika ny fiainanay andavanandro. Ity herinandro vaovao omenao anay ity indray, indrindra raha hiatrika volana vaovao indray zay amin'izao herinandro izao, dia tsaronay fa ianao Andriamanitra mihitsy no momba anay. Vangy manokana ary Tompo ny mpino kristianina tsiraray havy amin'ny fiatrehan'ny adi-piainana, ny adiny finoana, amin'ny fiatrehan'ny adi-panahiny izay atrehany ankehitriny. Ianao Andriamanitra ilay tompo sy mpamonjy, ianao Andriamanitra ilay mahefa ny zavatra rehetra ary manana ny fahefana rehetra no hitondranay azy reny eo ambany fahasoavanao. Tompo, amarino amin'izy reny fa marina ny teninao manao hoe moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa, ary ihany koa raha ny zanako sy ny asan'ny tanako hoy Jehova dia aoka ho atitiko ihany. Dia apelatananao no anaovanay sy anakinanay izany mivavaka izany, ry Andriamanitra mahery sy tsara indrindra. Ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.